Voromaro ny ponina sy ny pikatroka tiako i Madagasikara tao amin'ny commune Ankadinandriana. Nandray ny filompanorona ny Antoko Tim, nanotrona ny fampelezan-kevitra ny candidat ho ben'ny tanàna izay natolotry ny Antoko ao amin'ity commune ity. Niaraka tamin'ny Filomaro Karavalomanana nandritra ity fotoana ity ny solombavambahoaka voafito tao amin'ny distrikana Avaradrano, Jerry Randriambolaina. Fihetsika izay mampiseho fa manohana ity candidat ity tanteraka izy ireo. Mino nga ben'ny tanàna fa azonao tsara ny tiako resahana. Ny zava-dehidavin'ny ndraty hoe ahoana ny hanatsarana ny fariteny isan'andro. Ahoana ny ampianarana ny zanany, ahoana ny ampandrosoana ny fambolena mba hatoka azy iopy havanina amboly hamokatra. Zay ny dedaviny tony ndraty dia piny izy amizesika, piny izy amizavana tony. Nga zay rara fa lany mera mba ataovy zay tena mpiompona ny olona rehetra eto mba hiasa hiaraka. Tonga miaraka zao nareo eo fanombohana fotsiny zao miaraka aminy. Fa miasa miaraka aminy, zay ny tena fahombiazana. Ireo olona mijery antsika ireo samy mangetaheta daholo mba hanana fidiram-bola ny posiny. Ny mpamokatra, ny mpiopy mba havanina. Ary ny indy mpamboly avokatra. Zay ny dedavindreo. Ary mpanao asa tanana mba tena ahita lalam-barotra. Fa ny problema dia zao le lalana. Andriamatoa Gérard Nandrandraina mitondra ny ilarana voalohany no candidat natolotry ny Tim ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ankadinandriana. Raha toka mitondra ny ilarana voalohany ihany koa ny mpanolontsaina Ranaivo Arivony Emmanuel na i Dadanaivo. Antony ijoroako ben'ny tanàna Andriamatoa filoha dia ny ampifankatia ara-piavana ny olona rehetra tsy hanavakavaka izahay. Eo ihany koa Andriamatoa filoha satria moa ireto vahoaka reto natao eo commune ka rehefa mijery an'izay commune zay dia tsy maintsy ilay vahoaka ireo aloha no ijereko voalohany. Manarakarak'izany dia mifandriam-pahalemana taty aminay dia somary nampalahelo ihany tao hoe efa natoro-tany an-tsaha izahay. Efa natoro-tany an-tsaha izahay taty amin'ny faritra manodidina taty ka teo jereko manokana io Andriamatoa filoha. Ao ihany koa ny resaka sosialim-bahoaka, ny ara-pahasalamana dia mijaly zahay rehefa tsy salama aty satria iny lalan'iny no tondranareo olona sary-piterahana, reo olona marary. Dia amin'izao fotoana izao dia angataka amin'Andriamanitra fa mba hanao ezaka izay mba azo ambulance eto Ankadinandriana. Ao anatin'izay ihany koa Andriamatoa filoha dia hiezaka izahay amin'ny resaka fanabeazana. Maro ireo toerana mbola tsy misy sekoly kanefa misy ihany koa efa manana. Dia le foto-drafitra asa zany mbola tsy dia zarizary loatra dia hiezaka ihany koa hoe zahana ihany koa zay. Nanotrona nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny candidat Gérard moa ny vadiny. Izy izay nanome toky sy nanamafy fa anohana ny vadiny hatramin'ny farany ary anasoan'ny vahoaka tanteraka no imasonina sy ilofosana izy ireo.